Rekany efa nambarany ihany dia ho candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity ihany koa Andriamatoa Pierrot Rajaonarivelo izay ministra ny raharaha-mbahiny. Nisy moa ny fandraisam fitenenana izay nataony nandritra ny Congrès national ny antoko izay nitanterahana androany tetsy amin'ny Carlton na Anosy. Ny akonjary. Nanamafy ny fahavonona ny latsaka hovidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny volana May ho avy izao ny filohan'ny antoko MDM Pierrot Rajaonarivelo. Ho candidat ary ho filohan'ny malagasy rehetra ao izy nandritra ny Congrès national ny antoko izay nitanterahana androany tetsy amin'ny Carlton Anosy. Ampanetretena sy voninahitra lehibe no amaliko ny etaeta sy antso ny afatra ary ny vetsivetsiko avy aminareo fa vonina ny andray anjara amin'ny fifidianana ny filoham-pirenena sy misy afaka milaza ho mahavita tena fa ny fifandrimbonana no azahoana fahombiazana tao-trano sy efanrery ka io Madagasikara vaovao ajorontsika io dia ataontsika asa vadi-drano sy vita raha tsy fanakonana foto-kevitra vonina ifampiaino ifampiresaka ifampitsinjo ny ampitso no iarahantsika manangana. Fanampy sy tanjona maromaro no napetrany ho tanterahana rehefa tonga izay fotoana izay. Ny telo lehibe amin'ireo dia ny fanomezana asa matotra ho an'ny rehetra, asa matotra mba hanomezana ho avy mamiratra ho an'ny taranaka ary asa matotra ho an'ny tsirairay mba hanomezana antoka ny fianakaviana tsirairay afa manampy azy ny fanjakana. Nambaran'Andriamatoa Pierrot Rajaonarivelo ihany koa fa hitandro hatrany ny fenitra hijoroan'ny fianakaviam-be resam-pirenena izy satria tsy afa-misaraka amin'ireo isika. Efa henoko ny etaetanareo, ny antsonareo, ny afatrareo, ny vetsivetsibonareo satria ho isika MDM ny hoe mihaino dia mandinika, mandray dia mamakafaka, misaina dia mamolavola, manandalina dia manatanteraka ary manentana dia mitarika. Ny alohan'io fanambarana nataony io dia efa niantso azy hiditra amin'izay dingana izay ireo mpikambana ao amin'ny antoko mientana ao an'ny demokrasia eto Madagasikara ity. Tsy tongatonga ho azy akory izany antso izany fa antso ny vehivavy, antso ny reny izay antoky ny fahatanterahana. Ankoatr'ireo mpikambana ao amin'ny antoko ireo ihany koa dia maro ireo mpitarika antoko sy fikambanana tompotra andraikitra isan-tsokajy no tonga nanatrika ity fotoana ity. Ary dia tsy efitra sy kabary fotsiny teto no ny fanakalozana fa dia anisy ihany koa ireo fanentanana isan-karazany.